Andro faharoa iarahantsika ifampahirezana eto amin'izao onjam-peo zao a. Andro faharoa zay iarahantsika mandinika ny lohahevitra mahakasika ny safidy. Isaorantsika be deaibe Andriamanitra ary mpiaino malala isany satria manana tombontsoa lehibe tsika afaka mianoka ao anatin'ny fiainona izany tenin'Andriamanitra zany ka ny fanany no anampy antsika tsirairay avy. Ny fanany no asa amintsika tsirairay avy ka isy vokany amintsika izany tenin'Andriamanitra zany manolotra sy manantitrantitra ary mamerina ny fiarabanantsika amin'izao fiarahana izao. Ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Iaraka noho izany fampahirezana avy amin'ny lohahevitra mahakasika ny safidy zany tsika nefa mialohan'izany dia manasa antsika ny tokantrano andaontsika iaraka hivavaka. Vavakantsika ry Andriamanitra ray eo misaotra anao satria notahinao zay nandritry ny tontolo andro iny tratrizao takariva izao zay ahafahanay miaino ny teninao Tompo. Aoka ho feno fanahinao zahay ary izany fanahy zany Tompo no hiasa ao amin'ny mpanomponao zay zarany afatra hiasa ao anatin'ny tsirairay avy ihany koa ka ho tombotsoa ho anay ny fainoana izao teny izao. Ho hery tanjaka ho amin'ny fanompoana sy ny fanarahana anao ny fainoana izao teny izao. Dia izany vavaka izany no tononona miaraka famelan-keloko ny aminaran'i Jesosy. Amen. Ny safidinao anio no miantoka ny ampitsonao. Azontsika resahana ihany koa hoe ny safiditsika anio izay no miantoka no avintsika ary ny safiditsika anio izay no miantoka ny mandrakizay atsika. Raha somary iverenantsika fitinina kely ny zavatra izay hitantsika eo maly mahakasika ny safidy dia ny antso antsika ny tenin'Andriamanitra mba hisafidy an'Andriamanitra ho Andriamanitrantsika isika, mba hisafidy an'Andriamanitra ho tompontsika isika ary rehefa misafidy an'Andriamanitra atsika dia reto zavatra telo reto no zavatra tokony ataontsika. Ny voalohany indrindra dia hoe ny olona misafidy an'Andriamanitra ho andriamaniny dia tokony matahotra an'izany Andriamanitra izany. Izany hoe n'aiza toerana misy azy, na ny ampiasana izy, na ny ampianarana izy, na ny ampiangonana izy, na ny atokantrano izy, dia lesy lahatra mandrakariva fa eo Andriamanitra mahita, mijery ary mahafantatra ny miafina indrindra. Rehefa mifidy an'Andriamanitra ho Andriamanitra zany tsika dia tokony manana tahotra ary fahatsapana ny fanatrehan'izany Andriamanitra izany. Rehefa misafidy an'Andriamanitra ho Andriamanitrantsika isika, ny lesona faharoa hitantsika dia izao hoe mila manompo azy amin'ny fahintsiana sy ny fahamarinana isika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no maneho antsika izany lalan'ny fahintsiana sy ny fahamarinana izany, tsy izay mahitsy amintsika akory, tsy izay velintsika fa marina akory, fa izay soritany tenin'Andriamanitra ary izay omeny zany Andriamanitra zany efa nataony ohatra tamin'ny alalan'i Jesosy fony izy tety ambony tany. Izay zany ny faharoa. Ary ny fahatelo dia hoe inona no tokony ataontsika raha misafidy an'Andriamanitra ho Andriamanitrantsika isika. Dia hitantsika tamin'izany fa mila manary ireo Andriamanitra hafantsika n'Andriamanitra isan-karazany izay azo heverina hoe zavaboarin'Andriamanitra ihany ireny, tsy fantatro, mety tapaka-kazo zany, mety fitadiavana angamba zany, mety ho vady mihitsy angamba zany manakana antsika tsy tena anaton'Andriamanitra sy safidy an'Andriamanitra ho Andriamanitrantsika zany. Mila ariana reny zavatra reny, mila vela reny, zany hoe atao ambonin'ny zavatra rehetra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny momba an'Andriamanitra. Hitantsika tamin'izany fa misy tombontsoa izay azontsika tsapahitanana rehefa miaraka tamin'Andriamanitra atsika. Ohatra ny arahandreo zanak'Israely tamin'Andriamanitra avy any amin'ny tany Egipta dia izao nasor'Andriamanitra tao amin'ny fangejana ireo zanak'Israely ireo ary nafany niara tao amin'izany fanadevozana zany. Dia sahala amin'izany koa raha lasaina bavy malala isany, ry mpiaino malala isany no ataon'Andriamanitra amintsika. Raha misafidy azy ho Andriamanitrantsika isika, asorin'Andriamanitra ao amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny gejany fahotana sy ireo zavatra rehetrarehetra atsika ary azo antoka ny famonjenantsika amin'izay fotoana izay. Inona ihany koa ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo
ny tombontsoa azo rehefa miaraka amin'andriamanitra atsika azo antoka ry mpiaino malala isany sala amin'ny ampitan'ny zanak'Israely ny ranomasina mena fa na inona ranomasina mety manakatsakana ny lalantsika ny diantsika tsy androso dia ain'andriamanitra no manokatra izany mba ho tonga tany maina ka afahantsika ho tafita ho amin'ny lalana izay ataontsika ain'andriamanitra ny zavatra rehetra satria nifidy azy ho andriamanitrantsika isika. Ireo zanak'Israely ireo koa rehetantsika ny fahatelo dia zao hoe ny tamin'ny amorita izy ireo izay olona goavana sy mampatahotra ny rehetrarehetra kanefa andriamanitra no niato teo amin'izany toeran'izany ka na inona ry mpiaino malala isany mety ady goavana zay tsy maintsy atrehantsika mety ady amin'ny fiainana zany ady amin'ny fitadiavana zany ady amin'ny fitaizana ny ankizy zany dia mahazo ho antoka fa andriamanitra dia afaka hiady ho antsika fa tsika kosa dia mangina amin'izay fotoana izay. Hitantsika ihany koa sala amin'ny nataon'andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ireo rehefa ny ampitan'ny ranony Jordana izy ary tsy maintsy hiatrika ny manda lehibe any Jeriko izay mampiaiky ny firenena rehetra ny habean'izany ary tsy misy narava izany kanefa ny andriamanitra dia manome toky an'ireo zanak'Israely ireo tamin'izany fotoana izany fa azo atao no mandrava izany manda izany satria ny zanak'Israely dia nifidy an'andriamanitra ho andriamanina. Ka itsika koa raha ohatra ka manapa-kevitra hifidy an'andriamanitra ho andriamanitrantsika dia azo antoka fa na inona rindrina izay misakana antsika heverina fa tsy ho rava mihitsy na inona olana izay heverina fa ho sarotra ny fandravana azy dia ho ravan'andriamanitra zany ho potipotehan'andriamanitra izany ary homen'andriamanitra vahaolana tsara sy maombotsika rehefa fidy an'andriamanitra ho andriamanitsika. Hitantsika ny fiafaran'izay safidy izay akoatra n'ilay hoe zavatra tokony ataontsika akoatra ny tombontsoa izay azontsika amin'ny fisafidianantsika an'andriamanitra dia hitantsika atao amin'ny apokalipsy 2:2 izany fiafaran'ny safidintsika zany. Ahoana ny voalazan'ny ten'andriamanitra apokalipsy 2:2 manao hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako. Mazava zany ten'andriamanitra izany izay maharesy no andova izany zavatra izany ary jerentsika ary amin'ny andiny voalohany dia misy soramandry kely eo dia izy hoe mahakasika ny Jerosalema vaovao izany lova izay homanin'andriamanitra ho an'ny zanany zany izay mifidy an'andriamanitra ho andriamanina dia tsy inona fa lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Androantsika ry mpiaino malala isany dia andao hifantoka amina safidy anankiray indray dia ny fisafidianana ny tenin'andriamanitra izany. Rehefa ny safidy an'andriamanitra atsika omaly dia mila misafidy ihany koa ny tenin'andriamanitra satria sarotra be mantsy zany hoe ianao misafidy an'andriamanitra kanefa ny ten'andriamanitra tsy tianao, ny ten'andriamanitra tsy akehanao, ny ten'andriamanitra tsy arahanao, sarotra be zany fa rehefa fidy an'andriamanitra ny olona ray ho andriamanina dia ny teniny ny sitrapony izay koa ny tokony ankatoavin'izany olona misafidy an'andriamanitra zany. Dia zay zany ny antso antsika amin'ity andro faharoa hoe misafidy ny tenin'andriamanitra. Rehefa miresaka ny fiainana ankapobeantsika dia malaza zany hoe fitadiavam-bola zany, malaza zany hoe fameloman-jaza izany ohatra ny hoe zay vola azo dia tsy ampy foana ary heverin'ny olona fa izany vola izany no mety mahasambatra azy angambana, ny vola no hevery fa angamba no aho mety azoan'ny fanjakan'ny lanitra, ny vola no hevery fa mety hitorina azy amin'ny fifaliana. Zany ny fiheveran'ny olona ary ny olona rehetra dia mietsaka mitady izany. Misy moa ny fitenenana hoe ny kibo tsy mba lamosina, tsy nay tsy mba vatsy, ny vola no zatry ny fiainana, ny vola no marangaha dia saika misafidy avokoa ny olona hifantoka amin'izany fiainana ara-nofo izany fitadiavana izany. Kanefa Jesosy tamin'izay fotoana izay raha tadiditsika ao amin'ny Mateo 4:4 dia zao no voalazan'io ten'andriamanitra io. Mateo 4:4 dia ozy ny ten'andriamanitra efa haitsika tsy enjery angamba izy io fa amafisitsika ihany amin'ny famakiana azy Mateo 4:5 manao hoe fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloako ny vavan'andriamanitra. Ry mpiaino malala isany mety ho vokon'ny mofo tsika, mety ho vokon'ny vola tsika amin'ny alalan'ny fividianana ireo sakafo isan-karazany fa ny fanontaniana amintsika hoe manahoana ny ara-panahintsika. Azo antoka ve fa rehefa voki-hanina tsika dia voavonjy? Azonao antoka ve fa rehefa manam-bola tsika dia miakatra ny fiainana manakizay? Azotsika antoka ve fa rehefa feno sakafo manodidina atsika dia azo antoka koa ny famonjena atsika? Tsy ariavana. Fiainan-tany zany, mety fahasambarana mandalo zany,
fa ny azona antoka indrindra ny fiainana manak'izay dia tsisy afa-tsy izany ten'andriamanitra zany. Ary eto ny mahatonga antsika miantso androany hoe andaontsika hisafidy ny ten'andriamanitra, hisafidy akatoy ny ten'andriamanitra, hisafidy iainy ny ten'andriamanitra, hisafidy amaky izany ten'andriamanitra izany. Satria raha jerentsika ao amin'ny Efesanina toko fahenina andininy fafito ambin'ny folo, Efesanina toko fahenina andininy fafito ambin'ny folo, dia izao no voalazan'io ten'andriamanitra io. Efesanina toko fahenina andininy fafito ambin'ny folo dia hozy izy: ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Eto izany dia oary ny ten'andriamanitra amin'ny sabatra izany ten'andriamanitra izany. Azontsika tsy aina angamba mariavana fa izany sabatra zany raha ny tontolony tamin'ny andro taloha dia natao hiadivana zany, natao hiarovana izany. Ka ity ten'andriamanitra ity zany dia hiadivantsika amin'ny fahakapanahy, hiarovantsika amin'ny fahavalo dia satana izany. Ary tamin'io teny izay nataon'i Jesosy io ange hoe tsy ny mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay laoko ny vavan'Andriamanitra, dia tadidio tsara fa nalainy satana fanahy izy. Ary rehefa nalainy satana fanahy tamin'ny alalan'ny sakafo izy satria noana dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zany teny zany. Ary tany amin'ny farany dia naharesy Jesosy dia tonga ny anjelo izy voalazan'ny ten'andriamanitra ny akohaka tamin'izany zanak'andriamanitra izany. Eto zany dia resahany tsara hoe rehefa misafidy ny ten'andriamanitra zany tsika dia mazava ho azy fa lasa sabatra ho antsika, fiarovana ho antsika amin'ny asan'ny ratsy rehetra izany ten'andriamanitra izany. Mety fampahirezana antsika koa amin'ny ady tsy maintsy atao, ohatra ao anatin'ny fahakeviana antsika na ao anatin'ny faharerana antsika dia ny teny fikasana azy omen'andriamanitra tonga heroantsika amin'izay fotoana izay. Ao na ny voalazan'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo. Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo. Dia hozy ny ten'andriamanitra hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana ity ka mitarina izay voasoratra ao anatiny fahatombotra ny andro. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenynyity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fahatombotra ny andro. Ry hava malala isany, ry peny malala isany, le teboka farany no le sahako hoe matoa zany tsika antsoina androany hisafidy izany ten'andriamanitra izany, dia milaza ny ten'andriamanitra fa efa tombotra ny andro. Inona moa ny ifandraisan'izany hoe fahatomoran'ny andro amin'ny ten'andriamanitra izany? Satria rehefa miresaka fahatomoran'ny andro tsika ry peny malala isany dia miresaka ny fiainana mandrakizay araka le voalaza omaly hoe izay maresy no andovo. Ary ao anatin'ny ady tsika zao tsy maintsy farana zany ady zany, efa tombotra ny fifarana zany ady zany, ary ireo maresy dia andova ny fiainana mandrakizay. Izay no mahatonga ny ten'andriamanitra milaza eto hoe sambatra izay mamaky sy miaino ity ny teny faminany ity ka mitandrina. Ny ten'andriamanitra zany dia mitondra fahasambarana, ary firifiry amin'ny olona moa ny te ho sambatra lalatsy bavy malala isany. Ry peny malala isany mitady ny fomba rehetra mba te hasambatra azy. Ny sasany mety mifoka zavatra mahadomelona angambany dia mieritreritra izy hoe mahasambatra azy. Sasany mety misoro zavatra mahamamy sy ny sisa dia mihevitra izy fa mahasambatra azy zany. Ny sasany mitady vola ary manao izay azona vola be dia be dia mihevitra izy fa mahasambatra azy zany. Ry peny malala isany tena mahasambatra ve ny vola? Ohatra ny hitako ery ny fitaintainan'ireo olona mpanankarena manam-bola be dehibe ao tokantrano na any amin'ny banky hoe sao dia mba isanafika, sao dia sanatrisy hamono, sao dia sanatrisy hanao an'izao, na dia manam-bola ary ny olona dia mitaintaina ny amin'izany fananana izany. Ohatra ny hitako ery ireo olona mitady fahasambarana amin'ny alalan'ireo zava-mahadomely isan-karazany. Lasa miady amin'ny olona izy rehefa tsy tompon'ny tenany rehefa avy eo, lasa miteniteny foana, lasa manaonao foana, dia izany ve ny atao hoe asambarana? Ry peny malala isany, miantso anao ny ten'andriamanitra androany, miantso atsika androany mba hisafidy izany ten'andriamanitra izany. Satria araka ny voalaza teo raha veriko indray mandeha dia hoe sambatra izay miaino mamaky ary mitandrina izany teny izany. Misy toko telo mamasana andro zany izay mitondra ny fahasambarana, dia ny miaino mamaky, miaino ary mitandrina. Itsika tsiraray avy dia azo antoka fa samy mamaky izany ten'andriamanitra zany, ary amin'izao fotoana izay ifampiresantsika izao dia miaino ny ten'andriamanitra itsika. Fa ny olana amiko sy aminao dia ao amin'ilay hoe fitandremana izany ten'andriamanitra zany. Kanefa rehefa misafidy ny tenin'andriamanitra atsika ry peny malala isany dia tsy maintsy feno ireo zavatra telo ireo: miaino,
mamaky ary mitandrina. Izay zavatra telo izay no mahatonga le fahasambarana ho tanteraka eo amin'ny fiainan'olona anankiray. Ka raha teo sambatra ianao, raha teo sambatra tsika, raha teo sambatra ny tokantranonao, raha teo sambatra ny tokantranontsika tsirairay avy, dia miantso anao ny tompo androany hisafidy izany tenin'Andriamanitra izany. Raha jerentsika ny fanamafisana izany eo amin'ny Lioka toko faharaiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo. Lioka toko faharaiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo, dia izao no voalazan'io tenin'Andriamanitra io. Lioka toko faharaiky ambin'ny folo azafady ny andininy fahavalo amby roapolo, dia ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa izy nanao hoe ento koa kanefa maika sambatra aza ny miain'ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Na mafisin'ny tenin'Andriamanitra zany ary Jesosy mihitsy ny resaka an'io teny hoe ento koa. Rehefa miteny hoe ento koa ohatrany hoe tena tsisy diso zany, ary tena marina zany resahana zany, marina tena marina zany resahana zany, fa sambatra ozy izy izay miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ary lojika izany, satria raha ohatra misy olona anankiray miteny aminao zao, na miteny amiko, na miteny amintsika hoe aza makany ianao, fa raha vao makany ianao dia latsaka ao anaty antso anao dia ho faty ao ianao. Dia raha ohatra tsika zany nahaino an'le teny fa tsiraraitsika ilay izy, tsy mitandrina atsika fa lasa ihany mandeha, inona moa zany rehefa raha tsika tsy maintsy ho latsaka ao anatin'le antsana angeka ho faty. Fa raha ohatra ka niaino an'le teny tsika fampitandremana, nakatoa an'le teny tsika dia tsy nakany, dia azo antoka ny fahavelomantsika amin'izay fotoana zany. Ohatra ihany iny resahako iny, ahafahantsika mandray hoe tsy le mihaino fotsiny zany zava-dehibe, na le mamaky fotsiny, fa mila mihitsy tsika mitandrina izany tenin'Andriamanitra izany. Inona ary ny fiafarana rehefa misafidy tsika hitandrina ny tenin'Andriamanitra, satria hitantsika teo ny tombontsoa izay zavatra telo izay vao no matsy jerentsika eto manomboka ny Andro hoe inona ny zava-men'ny tenin'Andriamanitra, inona ny tokony ataontsika rehefa misafidy ny tenin'Andriamanitra tsika, inona no tombontsoa azontsika rehefa misafidy azany tenin'Andriamanitra zany tsika, ary ny fahatelo farany dia hoe inona ary no vokatr'izay safidy izay. Satria izay ilay resakitsika hoe ny safiditsika androany no miantoka ny ampitsontsika, ny safiditsika androany no miantoka ny hoavitsika, ary ny safiditsika androany no miantoka ny mandrakizay atsika. Rehefa misafidy an'ilay tenin'Andriamanitra ary tsika, hiaino, amaky, hitandrina izany tenin'Andriamanitra izany, dia inona no vokatra isafiditsika izay. Andao diniantsika ao amin'ny Jaona toko fahadimy andininy fahasivy amby telopolo. Jaona toko fahadimy andininy fahasivy amby telopolo. Dia izao no voalazan'io tenin'Andriamanitra io. Hozy izy hoe dinionareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Ry mpiaino malala isany, raha misafidy ny tenin'Andriamanitra atsika androany, dia misafidy ny fiainana mandrakizay. Raha misafidy ny tenin'Andriamanitra atsika androany, dia misafidy ny alalan'Andriamanitra ilay no safiditsika omaly ho andriamanitsika. Ary ny fahalalantsika izany Andriamanitra zany dia vetentsika omaly ny tombontsoa. Fa rehefa misafidy an'ity tenin'Andriamanitra ity tsika, dia averina indray mandeha ilay voalazany Jaona toko fahadimy andininy fahasivy amby telopolo hoe dininareo ny soratra masina, satria ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay. Ao aminy, ao amin'ny soratra masina zany. Ary Jesosy ny teny azy hoe izao ny lalana sy ny fahamarinana ary fiainana. Io soratra masina io dia manambara an' Jesosy, ary ny sitrapon'Andriamanitra dia voarakitra anatin'izany soratra masina zany. Ka eto am-pamaranana dia te antso antsika hoe tianao ve ny ho sambatra, satria izany ny tombontsoa azo avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tianao ve, tiantsika ve ny andova izany fiainana mandrakizay zany. Miantso anao androany, miantso antsika tsirairay avy androany mba hisafidy izany tenin'Andriamanitra zany, hisafidy ny ainy ny tenin'Andriamanitra, hisafidy ny amaky ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra hisafidy ny hitandrina izany tenin'Andriamanitra zany. Ary raha ho faranantsika ilay toko sy andininy izay voalaza teo ambony, ho faranantsika ny fotoana amin'ny alalan'izany toko sy andininy zany, dia ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo. Avelitsika vakina zany izy amafisina ilay zavatra voalaza. Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminany ity ka mitandrina
izay voasoratra ao anatiny fa efa tombotra ny andro. Ripeny malala isany. Efa tena tombotra ny andro. Ny toe-javatra rehetra miseho zao tontolo zao dia efa mampiseho sy milaza ny faminaniana ary ny fahatanterahana zany faminaniana zany. Ka ny tompony atantsika tsiraray avy. Ary mino fa ny fanahy dia asa aminao, ny fanahy dia asa amiko, ny fanahy dia asa amintsika tsiraray avy, ka tsy hijanona eo amin'ny safidian'Andriamanitra fotsiny tsika arak'ilay voalaza omaly, fa aniotsika dia nanapa-kevitra hisafidy ihany koa ny akatoa, hiaino ary hamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tompo atantsika tsiraray avy. Amen. Vavakintsika Andriamanitra ray eo, misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra satria fantatray fa tianay ianao, misaotra satria nomenao anay mandrakariva ny safidy malalaka ahafahanay mifidy ny tsara na ny ratsy amin'ity androany ity nefany. Dia mangataka aminao zay tompo, rehefa naheno izany teninao izany, rehefa naheno fa ny teninao dia mitondra fahasambarana ary ny teninao dia ananana ny fiainana mandrakizay, dia mangataka aminao ary zay mba hamela tsy famerena tsiraray avy fa nolotra ao anay kosa ny fanainao masina, ary izany fanahy izany no andresy lahatra aminay isan'andro isan'andro mba hahafahanay mifidy izany teninao izany, mifidy ny aino, mifidy ny amaky ary mifidy ny akatoa izany teninao izany. Dia mintsy mananteny izay fa eninao ny vavaka tompo, ary eninao ny faneriana sy ny fahaloran-tena ny tsiraray any amin'ny tokantrano any. Tonoina ny vavaka noho ny aminaran'i Jesosy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra satria afaka niaraka atao anatin'ny minitra vitsivitsika ny fampahery tamin'ny alalan'izay ten'Andriamanitra zay. Manasanao rapitso fa mbola ianoka ao anatin'ny safidy vaovao indray tsika izay safidy mitondra tombontsoa atsika fa tsy faty antoka velively akory. Ny tompo ny tanao ary ny tompo no amany olana rehetra ka afahantsika fampitaona eto indray rapitso takariva sala amin'izao. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra, mirary atsika mba hahita toromaso ary mirary ny tontolo andro amin'ny rapitso ho anana fombiazana sady ny isa-tokantrano. Amen. You